fa mbola apetraka ho fady eny amin'ny fiarahamonina ny fanolonana ny fadimbolana ankehitriny hoy ny fanazavana. Ny tety sekoly ny fanilon'i Madagasikara nentina nanamarika ny datin'ny 20 Mey andro maniran-tany ho an'ny fitantanana ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana. Nizara torohevitra sy nampafantatra ireo fihetsika tokony atao rehefa fadimbolana izy ireo. Mitatotra sy nanangona ny vaovao mikasika izay Ifenao Zariana sy Dotarajarinjato. Tsy mahamenatra ny fadimbolana hoy ireto zatovo mpikambana ao amin'ny fanilon'i Madagasikara ireto mijoro ary manentana ny tovovavy mitovy aminy tsy ho menatra amin'ny fadimbolana izy ireo. Mandiso ny hevitra voizina eny anivon'ny fiarahamonina ireto tanora ireto. Mbola tsapa tokoa amin'ny fiarahamonina malagasy indrindrandrindra dia tena mbola mamenatra sy hoe apetraka ny fiarahamonina ho fady ny filazana ny fadimbolana nefa voajanahary amin'ny vehivavy ny fadimbolana ka noho izany dia tokony tsy mahamenatra ary ny fady apetraka ny fiarahamonina dia tena tsy marina velively ohatra amin'izany fotsiny zao hoe fady hono ny vehivavy rehefa manodina mayonnaise rehefa tonga fadimbolana dia tsy marina velively satria fomba ahoana moa ny fandraisan'ny mayonnaise ahodina sy ny raha mandeha any amin'ny vehivavy tena dia izay any mahatonga ny mijoro manentana fa tsy marina ny fady apetraka ny fiarahamonina ary ny fadimbolana dia tsy mahamenatra eo ihany koa tsy maloto velively ny vehivavy rehefa tonga fadimbolana satria voajanahary nataon'Andriamanitra ny fadimbolana. Natokan'ny firenena mikambana ny datin'ny 20 Mey anamariana io fitantanan'ny fidiovana rehefa fadimbolana io. Tovovavy maherin'ny 700 no nitan'ny fanilon'i Madagasikara manerana ny nosy. Sekoly vitsivitsy no notetezina teto amin'ny faritra Analamanga. Nentanina mahakasika ny fahadiovana sy ny fihetsika atao ary nozarana fitaovana ho ety mitandro ny fahadiovana rehefa fadimbolana ireo zatovo no entanina.